Anisany Manohana ihany koa ny amin'ny tsy tokony hanovana intsony ny tetiandrom-pifidianana ny antoko Ampela Manao Politika na AMP izay tarihan-dramatoa Brigitte Rasamoelina. Tsy tokony kitihana intsony fa arahina ny lamina momba ny tetiandrom-pifidianana izay efa nifaritany senity sy nivondrona raisam-pirenena. Hoy ny Ampela Manao Politika na AMP izay tarihan'ny Dr Brigitte Rasamoelina. Ary ho an'ity mpanao politika ity dia tsy tokony hidiran'ny mpanao politika fa ny senity ny tokony manapaka momba ny fifidianana. Miarahaba izy mirala mianaka naka izay fanapahan-kevitra izay fa amiko izay dia fahendrena mba isian'ny fitoniana satria indray moa zany le nahongana dia indray le nanongana ka manjary misy fifandirana be le izy fa mikasika kosa an'le hoe fangatahany filohan'ny tetezamita hoe ny legislativa no atao aloha dia za mieritreritra hoe efa nisy lamina efa vita teo aloha izay neken'ny senita manana prérogative amin'izay zavatra izay izay neken'ny communauté internationale ny expert nationaux expert internationaux dia za mieritreritra hoe alohatsika kitihana tsony amin'izay efa izay ny tapakitsika rehetrarehetra ka tsy fantako hoe inona ny antony tampoka hoe hanovana azy io. Ny antoko AMP izay manamafy fandray anjara amin'ny ambaratonga-pifidianana rehetra tanterahana eto amin'ny firenena. Entina ny manana izany dia manantanteraka ny kongresy paritra ny AMP tarihan'i Dr Brigitte Rasamoelina ary eto Antananarivo no amaranina izany ny volana febroary ho avy izao.